Jehovah Andriamanitra io vonjeo eo an-tanany izay mba ho fantatry ny fanjakana rehetra eto an-tany fa tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao irery ihany Jehovah. Hitanareo, zokinareo kely fotsiny zany Davida tamin'izy le miady tamin'ny Goliath. Eritrereto nge zany miady amin'ny olona ngeza be zany. Ngeza be ohatry ny ahoana ka izy Rezekia mpanjaka? Ny alavany ka hatreto, dia ny habeny ohatr'izao. Maranitra ny sabany dia ohatr'izao ny alavany. Natahotra be zao Davida e? Kely fotsiny, ahoana moa sy tamin'ny Saoly? Hoy izy hoe efa namon'orsa dia liona ray ampiany Jehovah mono an'i Goliath. Dia ahoana avy eo? Sama nasiany Davida vato-kely 5 tao anaty kitapony dia hoy izy hoe za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah dia naka vato iray izy dia natsipo mafy be teo amin'ny lohan'i Goliath dia maty Goliath dia nitapahany Davida ny lohany. Za koa te ho sa ohatry ny Davida. Vitan'ny lahy zany raha mahatoky an'i Jehovah ohatrana azy ialahy dia taddio hoe tsy misy ninina tahorantsika rehefa eo Jehovah. Rezekia mpanjaka, jereo. Inona kiny? Tetsy amin'ny zaridaina tetsy ty, tsy afaka manidina izy, dia ataoko ahoana? Zanaka domoina ny anjera avy tao amin'ny tranony angamba iny. Finosy tsara foana izy dia amin'izay mafana. Dia avy eo Zafady kely tompoko. Ahoana ry Jazela? Misy lehilahy avy any Samaria aho. Resy any zany zareo. Voreo ny mpanolo-tsainako dia eto koa izy dia Isaia koa fa aza atao fantatr'olona sao dia taitra ny vahoaka. Rezekia mpanjaka, avy eo ataoko ahoana ty vorony ty? Ay, zao ny ataon'dry. Azy idinindreo anaty tranomborona mihitsy ny vorona iny akia. Fa rehefa mahay manidina izy dia avelao andeha. Eny tompoko. Zay zany fa veloma. 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 Mpanjaka tompoko. Mitsangana fa rahalanao ihany izy ny Jazela miaramila izy dia ny mpanolo-tsainako Ilekima sy Sebna dia ry Isaia iza ny anaranao? Joela tompoko. Joela, tatarao izay nitranga tany Samaria. Ny Asirianina vonkorobaka zareo ihany ny manda, tapahany daholo na tanan'olona na sandriny na ny lohany
dia ny olona ambony rehetra ao an-tanàna mbola velona te nitahantry zareo ny odiny. Fa ahoana ny tsoahanao? Modina no paozina miaramila sirianina. Ary ahoana ny olo-kafa? Tsy tena haiko hoe ahoana. Fa ny asirianina aloha hitako nanangon'olona. Mino aho fa hoentiny ho babo ireny. Dia ny tanan'ny olona ny fatorany tady hoditra. Ny vadiko, ny vady malalako, dia ny zanako lahy sy ny zanako vavikely. Misy olo-kafa koa tonga avy any avaratra. Firy? Zato mahereo zareo. Tena mampalahelo be zany. Eliakima, me sakafo izy dia avelao akaina. Karakaro tsara izy, dia zany olona voatonga zany koa. Eny toko. Misaotra betsaka. Telo taona zany ny tafika sirianina nanao fahirano an'i Samaria. Telo taona ny vahoaka ny hidi tao. Zany koa zao no mety anjoantsika. Fa maninona izany navelan'i Jehovah hitranga? Tsy nanaja ny fifanekeny tamin'ny Asiria tsy ny Samaria, dia tsy nandoahitra tsony. Ohatran'izao ataontsika izao e. Zareo le nanota tamin'i Jehovah no nahatonga an'izany. Marina zany. Nanompo sampy ny olona tao Samaria efa hatramin'ny andron'ny Omri-mpanjaka. Marina zany fa Andriamanitra nge ny vavahany. Efa impiry Jehovah no nampitandrina zareo hoe hitranga izao, fa tsy ny raharaha mihitsy zareo na ny kely aza. Aminao zany zareo sazian'i Jehovah. Raha tsy nivadika tamin'i Jehovah ry zareo dia tsy tratran'izao. Tsy ohatran'ny Samaria zany ny afarantsika. Tsy diso mihitsy tsika niala tamin'ny Asirianina. Tsika matoky an'i Jehovah. Tsika nge hitoky amin'i Jehovah foana e. Mazava ho azy. Fa jereo koa anefa ny vokany. Ho avy hanafika antsika izao ny Asirianina dia tsy maintsy miomana antsika na ahoana na ahoana. Hozy Solomona hoe ny malina matsenjo ny loza dia manao zavatra avetrany. Ejipta nge azontsika. Tadidio ny tantarantsika Sebna. Hiasa-mpanjaka nitoky tamin'ny Siria, dia Josafata indray nandeha nanampy an'i Ahaba. Samy nanarin'i Jehovah ry zareo. Fa zao ary aloha, mila karakaraina ny olona avy any Samaria. Ndao jerena izay azo atao. Reto daholo ry mpanjaka tompoko nihetra avy amin'ny sara-mpanjaka. Omby ray alina, ondry 5,000, rameva 2,000, soavaly 1,000, vy 300 sarety avy any amin'ny toeram-pitrandrahana, talenta volafotsy. Vy 300 sarety fotsiny. Fa angatsy 500. Tena mba mangataka ny famindram-ponao hono izy fa taratara kely le vy dia miala tsiny aminao. Ataoko iny ny afelatsiny. Vy zao no ilaiko. Raha tsisy vy dia tsisy fitaovana ny tafika. Raha tsisy tafika dia tsy mahazo andeha viasy eny-tsaha. Miala tsiny. Mbola tsy hainga hoe izany no afaty azy. Vonoy daholo ny zanany. Dia lazao izy fa raha sy tonga eto amiko ny ambiny ao anatin'ny 2 volana dia tsy maintsy vonoko ho fatika io izy. Eny ary tompoko. Ary fa maninona koa etony tsy misy etra anjody. Ay marina, tsy mety mandoa mpanjakan'i Jerosalema. Tsy mety mandoa? Ezekina ianarany. Tsy mba mankatohantsika ohatry ny Ahazaraina izy. Nitafia ny tanàna amin'ny Filistina namantsika, dia resony koa Ekrona. Zao padia mpanjaka mpanomponao migadra any amin'ny any Jerosalema. Ezeky, tena samy kosany lahy. Hoitany lahy kely nanaovako any lahy.
mia manatona foana ny vahavalo raha nitatitra ny jerena. Efa lasan'ny zareo izao ny fahatany any avaratra dia mety ho resin'ny asirianina koa ny tanàna any atsimitsika sy ny any andrefantsika. Tonga dia mitolo-batana ny tanàna sasany fa tsy miady akory dia be dia be koa ny olona nentin'ny zareo Babilonia aminy. Ka ny asirianina mampijalijaly olona eny amasom-bahoaka dia izay no mahatonga ny zareo hitolo-batana. Avy eny atsimo angampo izao ny asirianina no hanafika an'i Jerosalema. Tsy maintsy mandresy an'ny Lakisy anefa izy aloha, fa raha tsy izany dia tafihany miaramila ny Lakisy avy aoriana ry zareo. Ejipta ve ady aminy? Ie, angampo. Matanjaka ange ny tafika Ejipta e. Zao mihitsy tsika no mila miara-miasa aminy. Havita ny ohatra tsara ny Asiria tsika raha ampiany Ejipta sy Lakisy. Tsisy miaraka amin'ny Ejipta izany. Mila miomana ihany anefa tsika. Ahoana no ataontsika ry Rizia? Ianao mantsy izao ny lehibe ny tafika. Resy aloha tsika raha mifanandrina amin'ny asirianina. Aleo mieritreritra hoe atao fahiranontsika. Tsara raha mafisina amin'ny mady dia ampiana manda faharoa manodidina azy mba ho voaharo kokoa tsika. Izay ihany. Dia fitaovana fiarovana fanampiny. Mety izany. Eo koa ny resaka rano. Eo indrinitsika. Misy rano mikoriana ny ivelan'ny tanàna. Laza ny anjenera hoe afaka manao tinelina tsika mba hamiliana ny rano hiditra atao tanàna ao amin'ny tobon'ny Siloama. Amin'izay rehefa tonga eto ny asirianina dia tsy mahita rano na ny kely aza. Mila atao haingana izany. Atombo zao dia zao. Rahalahaka, aza matahotra ny mpanjaka ny Asiria sy ny olona rehetra miaraka aminy. Fa ny momba antsika dia betsaka noho ny momba azy, sandro nofo ny momba azy. Fa ny antsika, Jehovah Andriamanitsika no hanampy antsika sy ado antsika rehetra. Azafady. Tadiavin'ny mpadi-mpanjakany Ekrona ianao. Tady anao ny anao ry mpadi. Fa ahoana? Zaho avoay tato dia alefaso miverina any Ekrona mba ho lasa mpanjaka indray. Fa ahoana ny anao an'izany? Ho avy izao nitafika Asiria, fa piko nareo. Resahako fotsiny Sakeriba mpanjaka. Mpinamana mantsy izay, mety tsy haninona nareo izy. Za tsy lelaka ny faladian'ny olona manandevy sy mamono ny vahoakako mihitsy. Za tsy ohatranao, olona marikriko. Ezekia, na marikriko aza dia mba fetsy. Fianao io donto. Tsy hainao mihitsy ny lozanjony vahoakanao noho ny ataonao. Nitafika Asirianina ohatry ny andiam-balala dia tsy misy miangana izay lalovany. Tehan'ireo mandanareo ireo ampijalijalina ny miaramila. Vetavetainy ny vehivavy dia vonoiny ny ankizy. Dia ianao io ve dia avelany amin'izao ry Ezekia? Tsy azonao an-tsaina mihitsy ny ampijaliana anao. Ho hitan'ny latsara izany. Iorory tsara nareo. Ho hitan'ny lahy izany. Ho hitan'ny lahy izany. Ho hitan'ny lahy izany. Finon ty nataonao, zao tsika ho faty, ho avy ny Asirianina. Dia ahoana zanaka, ho faty ny zanakay. Tsy misaina, mpamono olona.
miady saina be aho Isaia, nanampy ana foana ianao hatramin'izay. Ao mba ampio indray aho. Fotoan-tsarotra aloha zao e. Petra eto. Fina no mampiady sainanao? Resin'ny Asiriana tsikelikely ny tanàna manodidina, efa hainao zany. Nataoko mihitsy angambany tsy mety. Marina ihany ilay nitenenin'ny Sebina hoe izy fiatraikany io raha vao mikomy amin'ny Asiria. Mijaly be zao ny olona noho ny nataoko. Sao dia tsy tokony komy tamin'ny Asiria ihany tsika? Tsy diso mihitsy izay mahatoky an'i Jehova. Nanao ny sitrapon'ny Asiriana fotsiny ny dadanao. Fianao indray natoky an'i Jehova foana. Vao nanomboka nanjaka ianao dia nampianao ny vahoaka mba hanompo an'i Jehova indray. Nambaronao ny tempoly dia nisokafanao, nopitianao ny tsangamato masina, toerana avo, alitara ary ny tsatokazo masina. Ka izay no tokony natao. Ianao koa zao miaraka amin'ny olona eto an-tanàna foana dia mampahery zareo mba tsy hivadika amin'i Jehova. Ohatry ny ataonao ihany ny ataoko fa ny vahoaka ny an-tanàna hafa ange nijaly e. Hainao tsara ny antony. Andraso kely vetivety ange e. Nomenao anaty tamin'ny ianao mbola vao nianatra nanoratra. Nitehirizinao tany foana ve reto? Ianao Jehova no ianteherako, ianao no itokisako Andriamanitra. Salamin'i Davidy ty. Ezekia, ianao natoky foana an'i Jehova dia tena nitahiny. Isan'andro aho mamaky ny lalàna. Dia hitanao tao amin'ny lalàna ao inona ny vokany rehefa mivadika amin'i Jehova. Mbola be dia be nefa ny olona mivadika. Efa betsaka ny zavatra novanao fa tsy manaraka ilay izy amin'ny fony ny vahoaka. Mieritreritra be an'ilay lazain'ny lalàna hoe Jehova manasazy ny taranaky ny olona iray no ny fahadisoana vitany taloha. Ny fiainon'ny dadako sampy ny tanàna dia ndralahako ny doranao any Andriamanitra Kananita. Tadidiko mihitsy na tsy ravina tamin'izany. Jerosalema ve zany zao hijaly noho ny nataon'ny olona taloha? Matoky foana ny Jehova ry Ezekia. Tsy manaran'izay tsy mivadika amin'ny mihitsy izy. Mila finoana. Tazona iny ka. Tadidilo ny soratanao tamin'ny mbola kely. Modely ho anay ianao ry Ezekia fa tsy mivadika. Tsy ho anay amin'izao rery ihany nefa, fa ho an'ny taranaka ho avy koa. Azo antoko amin'izay zao hoe ho resy Lakisy. Efa napetraky ny Asiriana ny fitaovana fanaovana fahirana dia potehiny tsikelikely ny manda. Mampiasa tohatra kory zareo hiakarana amin'ilay manda. Jerosalema ny manaraka. Rizia, vonona ve tsika raha atao fahirana? Misy ranontsika dia misy sakafo be dia be. Mafy ny manda sady haitsika miaro azy. Efa niomana tsara tsika. Ny mpon'ny Lakisy ve tsy nanoatra an'izany koa? Eliakima, ahoana ozy ny vahoaka eto Jerosalema? Tena matahotra be ny olona ry Ezekia. Tsy misy tany azotsika antsosirina mihitsy ange. Betsaka no miteny aleo mitolo-batana. Tsy ampidiritsika eto Jerosalema izany ireny Asiriana ireny, sady tsy avelantsika nazimbasimba ny tempoly, izay fotsiny. Ovonjeny Jehova tsika ohatrany nataony teo amin'ny ranomasina mena. Jehova zao tsy namonjy an'i Samaria, tsy novonjeny koa ny tanàna hafa teto Joda, dia Lakisy koa ty ohatrany tsy novonjeny.
tsy maintsy manana finoantsika sady matoka eo meny Jehovah vahaolana. sao dia efa nisy vahaolana hoe niaraka tamin'ny Ejipta ihany fa tsika mihitsy ho nitareikiraiky. Izao indray ary no tsika tsy mety mandohetra amin'ny Asiria no mahatonga ny Sankeriba ho avy hanafika antsika ka raha omentsika vola misimisy izy. Heveriny fa anao sitrapony tsika raha manome vola azy. Tsy mila mitolo-batana angentsika raha mandohetra sady tsy mila miady sao dia mba izay no hatafavoaka antsika. Eny ary Jaziela mandehana maka ny lakisy dia miresaha amin'ny Asirianina dia anontany hoe inona no menandro zareo mba tsy hanafiany antsika fa aza mampanantena n'inon'inona. Hoy Sankeriba mpanjaka hoe voaraino ny fangatahanareo. Tsy maintsy atehanareo aty aminay hony talenta volafotsy 300 dia talenta volamena 30. Fa nga tsy mba azo alatsaka kely le izy. Tsy anjaranareo mihitsy zao miady varotra. Efa betsaka ny volana velan'ny mpanjakanay omena anareo fa be loatra le angatahanareo. Zaranareo araha tsy ny lohanareo no nangatahan'ny mpanjaka. Raha tsy aterinareo aty izay dia alainay ihany dia ho fatinareo. Dia zao koa avay fa dia mpanjaka filainay asay Sankeriba verina ny Ekrona izy. Tsy niteny ninona ve ny Asirianina rehefa nandray an'ilay vola? Nalainy fotsiny sarety feno vola. Ay Jaziela, nitazondry zareo any izy fa tsy nlazay ny antony. Mampatahotra izany, manahy momba anazy Zaho koa fa za aloha faly hoe efa mifanaraka amin'ny zareo tsika izao Tsy atao fahirano indray Jerosalema. Betsaka no nomentsika, foana mihitsy ny tahiry. Fa iny vola be iny nefa ny tsy afaty antsika rehetra. Tsy mitsangana rehefa manoloan'ny mpanjaka. Mpanjako, kinsabana. Hainao le avy any Jerosalema? Ty ve ny sabato? Ary toa alimo ty. Fa tsy fi. Any Ninive ankizy kely nalao sabato tanontony.
mba tiako fantatra kely hoe izy zany mpanjakanareo izany fa iza hono no eritreretin niaro azy tsy ho resika iza hono rapisakedara mananteny izy hoe Ejipta ny amonjy azy zany tokoa ampiny Ejipta nareo tsy marina zany ka ny mpanjakanay zay matoky an'i Jehova hay Jehova izy ihany zany teny itokisanareo raha matoky ny Andriamanitrareo nareo dia maninona no tambazanareo volafotsy sy volamena mba tsy hanafika anareo fandao aloha iresaka ny Jehova tsy izy angamo no Andriamanitra Samaria nefa Samaria aza no ravan'ny dadako valio a ie ary angatsy Jehova no ivavahany tanànany Joda nefa efa resiko daholo zareo zao ie ary tsy Jehova ve no Andriamanitra lakisy nefa ny mandany efa tena kely sisa dia hoarodanay ie tsy henoko ie zany Jehova nareo zany a tsy mahavita azy izy indray dia tsy maintsy iontrika eo anatrehany asir'Andriamanitra ivavahanay ohatranao zao enao zao miondrika eto anatrehako ono a elahy ve matahotra anahy za tsy matahotra ny faty perpo a lehilahy ny lakisy koa tsy mba matahotra rehefa vonona ho faty ry zareo aza tena mangataka no faty hijereny zareo ianao zao dia amin'izay a ho hitanao tsara hoe ataonay ahoana zay manohitra anay avy eo alefanay ianao io hiverina any Jerosalema mba hitantaran'izay hitanao taty dia rehefa fantatry ny any aminareo hoe ataonay ahoana ny olona samy komy aminay dia adanadana ny vavahady rehefa tonga an'izay zay ary nandoha volako fa ataoko inona vola no tambatra mbazanareo amin'ireny a ny andray rehefa mpikomy tsy maintsy asiko eto mandeha miala any io ianao Jehova no anteherako ianao no itokisako Andriamanitra salamin'i Davidy te natahotra be zao Davidy kely fotsiny ahoana moa sy tamin'ny Saoly ampiany Jehova mono any Goliata
nasiany tafita vato kely 5 tao anaty kitapony dia ozy izy hoe za manatona anao amin'ny anaran'i Jehova. Za koa te ho sahoatra ny Davida. Vitany laza raha matoky an'i Jehova ohatrana azy lahy. Dia tadio hoe tsy misy ninina atahorantsika rehefa eo Jehova. Zazela, fa naninona ianao? Maratra izy zany. Tsy maninona, ny Asirianina, ratsy saina, ho avy ry zareo. Mpanjako, misy miaramila Asirianina be dehibe ao ivelany ao, dia mitady anao ondry zareo. Karakarainareo tsara Jazela, saotra betsaka, maka aina, avy eo miresaka. Andeha hoany Bory mpanjaka, aza makany ianao. Ie, lasa ny any ianao. Za alefa. Ento ary sebinasy Joab tantsoratra dia aza mamaly andry zareo eno fotsiny izay teneniny dia lazao anahy. Enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria aminareo. Finona koa izao enteheranao zao, milaza ianao hoe ananako daholy na ny saina na ny hery hoety miady fa arediredy fotsiny anefa zany. Fiza koa zany mba ianteheranao zany, to sa mikomikomy amiko sy manoatra na ohatr'izao ianao? Sady nga moa tsy fantatrareo fefa nahazo alalana avy tamin'i Jehova matoa mandeha manafika sy mandrava an'ity toerany ity. Jehova mihitsy ny teny tamiko hoe mekara nafika an'io tany io ary ravao izy. Miangavinga izay azafady e, mba mitenena fiteny Sirianina fa azonay ihany zany. Aza miteny amin'ny fitenin'ny Jiosy rehefa miresaka aminay, fa sao dia henin'ny olona etsy ambony mando. Fa ngamo ho an'ny tomponao na ho anareo ihany na ny raha ny tompoko ahy ilazan'izany teny zany. Mila mahena an'izany daholo rehetra olona mipetraka etsy ambony mando rehetra, satria ireo no hihinana ny tsy fihinany, dia ireo koa ny sotro ny tsy fisotrony miaraka aminareo reo. Nareo aza misy miaina ny Ezekia zany, satria zao ozy izy ny mpanjaka ny Asiria hoe mety eza tolo-batana amiko ka mivoaka ty amiko, dia samy mihinana ny voalobony sy ny aviaviny daholo nareo rehetrarehetra reo. Fa nga ny Andriamanitra ireo firenena nisy nahavita namonjy ny taniny teo am-pelantanan'ny mpanjaka ny Asiria zany. Iza tamin'ny Andriamanitra rehetra n'ireo tany ireo moa no nahavonjy ny taniny teo am-pelantananay, koa ahoany Jehova no havita monjy an'i Jerosalema tsy ho azo ny tananay. Ho lazainay amin'ny mpanjakanay zany teninao zany. Zay daholo ve ny teniny? Ie, zay daholo. Dia ahoana ozy ny mponin'i Jerosalema? Matahotra.
tokony hoe tsy hanafika antsika mantsy ny asirianina. Misy miteny hoe aleo mitolo-batana fa ny akamaroany miandry anao Ezekia. Rizia, ahoana ny hevitrao? Efa ny homana arak'izay vita aloha sika raha misy fahirano e. Nefa ilay fitaovan'ny asirianina tena mahery vaika. Raha manao fahirano antsika elaela ry zareo dia tsy tafavoaka sika raha tsy ampiany Jehova. Afrina mety hanaovany fahirano? Telo taona ilay fahirano tany Samaria. Ny asirianina ohatry ny manana fomba hamatsiana sakafo sy rano miaramilana. Mila mitadiditsika rahalahako fa hainy Jehova tsara ny manafaka antsika. Ohatra ny nataony tamin'ny taloha ihany satria efa niteny izy hoe Ezekia! Mbola tsy hijeriny zava-misy ihany ve ianao? Voafandrika tsika. Ohatra ny reny vorona voahity ireny. Na voaitsika moramora ny vavahady, na andrasantsika sakeriba motipotika azy. Enao indray no mampirisika antsika hitolo-batana. Tsy omeko ny olona manambanimbany an'i Jehova Andriamanitsika mihitsy ny tanàna ny masina. Ho simbazibain'ireo fotsiny ny tempoly dia hoentin'ny zareo babo any aminy ihany ny vata misy ny fifanekeny. Tsy mitolo-batana izany tsika. Efa resy daholo ny tanàna ny Joda. Anarivo ny lasa babo, lehilahy, vehivavy, ankizy. Zao ny asirianina efa ao ambavahady dia mbola tsisy ninoniny tranga ihany ozy ianao. Tsy azonao ve hoe ny ataonao ihany no haravan'izay tianao arova? Tempoly, Jerosalema, ny haintsika rehetra. Zebina, fantatro tsara ny loza mety hitranga. Za koa matahotra. Fa raha velan'ny Jehova ravo Jerosalema dia izay izany. Fa tsika ve dia tsy hiaro ny fananan'i Jehova? Jehova Andriamanitra, jereo no manjo anay. Jereo fa niteny ratsy anao ny fahavalonao. Enao no antenainy hanavotra anay. Enao no avo indrindra. Aza vela ho afa-baraka ny anaranao masina. Nitalao aho, vonjeo zahay, dia ampio anao ny sitraponao aho. Makanesany amin'ny Isaia nareo dia mitondrahany mpanasy mpisorona. Manaova akanjo gony dia anontanio azy ny tenin'i Jehova. Isaia, zao no afatra Ezekia. Androany andro fahoriana. Angambo reny Jehova Andriamanitra ny teny nataony Rapsake, izay nirahan'ny mpanjakan'ny Asiria tompony mba hiantsy an'ilay Andriamanitra velona. Dia ataony Jehova mpamoaka izy satria henony daholo reny teny reny. Dia mba hivavaony izay olona sisa mbola velona eto Jerosalema. Zao ny teny lazain'i Jehova. Aza matahotra an'ireny teny rehetra efa renao reny, reny teny nataon'ny mpanompo ny mpanjakan'ny Asiria reny mba hanevadevana anahy. Fa zany no hanome saina azy, ka rehefa mahazo tatitra izy dia tsy maintsy handeha hody any amin'ny tany ihany, ary ataoko izay halavitsabatra azy any an-tanindrazany. Misaotra Isaia, misaotra. Reo ambany reo misy Asirianina. Misy afatra olona zainay amin'ny Ezekia avy any amin'ny Sakeriba, mpanjaka lehibe.
Zany Ezekia, inona no afatra nentinao? Izao no afatra sankeriba lehibe izay tahin'ireo Andriamanitra sady arovany. Aza manaiky voafitaky ny Andriamanitra ao izay itokisanao, izay manao hoe tsy hatolotra ho tanam-panjakany Asiria izany Jerosalema. Dia izao, efa renao no nataon'ireo mpanjakany Asiria tamin'ny tany hafa dia nandravany azy rehetra. Ka ianao io indray ve no voavonjy rehefa naringa ny razako ireny tany ireny, nga nisy nahavonjy azy ny Andriamanina? Aiza izao i Gozana, Arana, Rezefa ary ny mponiny Edena any Telasara? Aiza ny mpanjakany Amata sy Arpada ary ny mpanjakany Sefarvaima, Siena, Ariva? Jehovah Andriamanitry ny Israely izay mipetraka eo amin'ny kerobima, ianao rery ny ten'Andriamanitry ny fanjakana rehetra eto an-tany. Ianao ny teny nampitondra ny Sangeriba mpanjaka mba hiantsinanao. Efa niravan'ireo mpanjakany Asiria ireo firenena sy ny taniny. Jehovah Andriamanitra io, vonjeo eo an-tanany izay mba ho fantatry ny fanjakana rehetra eto an-tany, fa tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao rery ihany, Jehovah. Ianao avy tany amin'ny Isaia? Eny tompoko, hoy izy hoe izao no lazain'i Jehovah momba ny mpanjakany Asiria. Manao tsinitsinina anao ziona zanaka vavy Virjiny, sady maneso anao. Mihivingivin-doha ao an-damosinao Jerosalema zanaka vavy. Miantsy an'izy ianao, ary manevatevana izy, le masin'i Israely. Efa tonga aty ampotsofoka ny fahatezeranao amiko, koa asiako faraingo ny oronao, ary asiako lamboridy ny vavanao, ka ho taritiko hiverina any amin'izay nevinao ianao. Rapsake, dar! Dara! Fa ino ty mbola matory ty e?
any amin'ny taritana araka ny didinao izy maty izy maty izy maty tsisy marika maty daholo tsisy marika daholo ny faty tena niambona foanafoana tompo tamin'ny alina tontolo mba mariny tsy naheno nininina mihitsy a tsy nahita nininina mihitsy dia ahoana ny atao mpanjako fizany navitan'izao Jehova! Jehova! Panjaka tomboko, panjaka!